Lafy ny fandriampahalemana kosa indray mpanao taratasy tsolika sandoka no voasarony mpitandron'ny filaminana avy eo anivon'ny gendarmerie Pyrénées tamin'ny herinandro iny androany no nampahafantarina ary sy naseho ny teo anivon'ny brigady misana ny Elikabevava teny fiadanana ireto olon-dratsy mpanao taratasy tsolika sandoka ireto. Olona enina mpanao taratasy tsolika sandoka no voasabotry ny teo anivon'ny gendarmerie Pyrénées, 20 hatramin'ny 70 taona ary ahitana mpianaka izy ireo ary sarona teto Antananarivo sy tany Toamasina ny farapara amin'ny volana Aogositra lasa teo. Taorian'ny fisavana dia taratasy tsolika sandoka miisa 5,574 amin'ny sanda 4 alina ariary tsiraray no tratra tao amin'ny fonenan'izy ireo. Raha totaly dia mitety-bidy 10,100 tapitrisa ariary ny taratasy tsolika sandoka hita amin'ny mpitandron'ny filaminana. Sarona avokoa ny fitaovana samihafa ampiasain'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa ratsiny toy ny solosaina, ny imprimante ary ny papier cadeau ampiasaina anaovana hologramma. Fisandohana ary fikambanan-jolany no anisan'ny anjenehana azy ireo. Androany no natao fanajiajiana teny amin'ny brigady misahana ny Elikabevava eny fiadanana izy ireo, melohany nanolorana azy ireo teny amin'ny fampanoavana.